Ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio ry havako alahady fahatelony amin'ity volana Martsa ity, alahady fahadimy manaraka ny karemy izay mbola ibanjinantsika hatrany Lohahevitra manao hoe Manorina ny Fanekeny ny Tompo. Andeha ataontsika ny hira mitana ny firaisana. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, arayanay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, midera sy manome voninahitra anao izay ankehitriny, satria afaka miseto anatrehanao, idera sy ankalaza anao. Tsy noho ny herinay na ny sitraponay no nahatonga anay eto amin'ity toerana ity, fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ary ny famonjenao no nahatonga anay eto. Ko ankehitriny ary zahay dia mangataka aminao ny alalan'ny fanahy masinao mba hitarika anay ny amin'ny izay rehetra ataonay eto, fa tianay ny hanome voninahitra anao ary ianao irery no omena izany voninahitra izany ho fampandrosoana anay vahoakanao. Ary mangataka aminao izay ankehitriny mba tena olona no avaozinao indray izay aorian'izao fanompoam-pivavahana izao. Ny anaran'i Jesosy Kristy Zanakam-pamonjy anay no anaovana izany vavaka izany, ary mahafaly anay ny manakambana izany vavaka izany, ny amin'ny vavaka nampianarina ny mpianatra fahiny izay manao hoe rainay sy ny masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao, etsy atany takiny any an-danitra, omeo anay meny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondro ny amin'ny fakafanay, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary mitonay hatra mandrakizay. Amen.
miaraka ampifaliana isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny sitrapony izay tokony ho tandremantsika ny Tompo. Ampahany amin'izany hitantsika ao amin'ny Ezekela 7:20, 9:30 sy Lioka 1:1-4 izay manao hoe: koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodika mibebahany amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitohinana manameloka anareo intsony izany, mba hahafantaranao tsara fa mafy orina ny teny izay nampianarina anao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandry ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fondrotra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, andeha hiaiky ny fahotantsika sy ny tsy fahamarinantsika eo anatrehany isika, andeha hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, nambaranao taminay ny sitraponao, mahatsapa nefa izay fa tsy nahatanteraka izany. Ho indreto izahay izay manatona anao ampanetren-teny ka mifona aminao noho ny fahadisoanay. Nanota taminao izahay sy nanota tamin'ny namanay ary nanota tamin'ny firenenay. Diovy ny fonay ho mendrika anao ary avozy ny fananay Tompo, fa tsy mahay manaja ny tontolo manodidina anay izahay, tsy mandeha amin'ny fahamarinana fa ny tianay ihany no nataonay. Mamindrafo aminay mamelana elokay. Fantatray fa Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela eloka ianao, koa raisy ny fofonanay sy ny fitalaonay izay miakatra ny aminao Andriamanitra. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izay mpamela eloka sy mpamindra fo no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ataontsika ny raha voalahatra. Raiso mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo: fitiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany nampaharetako ny famindram-po anao. I Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo ry havako, fa voavela ny elikareo midy eran'ny Tompo. Anao dia manditra
mipetraka amin'ny fifaliana isika iaino ny tenin'Andriamanitra sady hiomana amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mangataka ny tanora sy ny ankizy rehetra mba hitsangana hivavaka tompoko azafady. Ilay hivavakantsika misaotra sy midera ny anaranao izahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra fa mbola mena an'izao fotoana izao indray ahafahanay midera sy misaotra ny anaranao ary indrindra manao izao fotoana izao ho an'ny sekoly alahady. Hatrio feno izao fotoana izao Jesosy ary mitenena fa vonina ny aino sitraponao izahay dia amin'ny anaranao nanaovan'izany vavaka izany Tompo. Amen. Petraka isika. Sokafantsika rakizy amin'ny Baiboly ao amin'ny Romanina. Romanina toko 12 andininy 1:20. Romanina toko 12 andininy 1:20. Aminaran'i Jesosy. Aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Tantara kely anankiray tonga dia tsika nazavana izay ten'Andriamanitra izay rakizy dia tantarany 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗬. 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗬 rakizy dia mpinamana efatra mbola kely. Izy ireo dia samy kamboty avokoa, izany hoe tsy manana ray aman-dreny mpiatsony. Rehefa nandeha teny ny fotoana ny alehibe zareo dia samy nanana ny fiainany. I 𝗔𝗟𝗪 moa rakizy dia tafita tamin'ny fianarana ary nanana asa lehibe, tompona orinasa lehibe anankiray. Saingy indrisy nefany fa tsy mba nijery ankioti-nama mihitsy izy tao anatin'ny fotoana ny ainany fa dia variana teny foana. Ikoto kosa tao amin'ny fotoana io dia sahirana tamin'ny fiainany teny foana na kilasy aza tsy nodinganiny akoriny. Taty aoriana nefa rakizy narary 𝗔𝗪. Rehefa narary 𝗔𝗪 dia tena tsy tafana teo ambofandriana ary izy tena tsy tafatsangana mihitsy dia natsiary ihany izy hoe irery. Rehefa irery izy dia tsy hitany izay natao dia mivavaka izy hoe Tompo mamindrafo ho amiko. Tamin'ny fotoana io nefany natsiaro anazy koto dia lasy koto nitady anazy. Tady amin'ny 𝗔𝗪 io hoe aiza ary izao mba misy amin'ny 𝗔𝗪. Dia nitedavy ny trano nisy anazy taloha dia rehefa hitany dia niditra tao izy. Gaga izy fa nisokatra amin'ny varavarana aloha dia rehefa niditra tao izy dia 𝗔𝗪 fa manino ilahy eo ambofandriana dia marary aho izy tena irery tena matsaro mijaly ahako nanenina be tsy nijery an'lara teo matsela dia tsy toy izao ny fianako na dia nanambola sy nananandretraretra ary dia tena matsaro irery. Dia hozy izy koa hoe tsy manenina izany hozy izy fa andaontsika aloha hijery dokotera fa sao dia manene eto elahy fa andaontsika ho any amin'ny hoentina any amin'ny dokotera lahy ho any hoentina any amin'ny hopitaly. Dia rehefa nentina tany moa izy rakizy dia nahazo fanafody dia sitrana soma tsara ihany. Inona rakizy no finampitaina amin'izany lesona izany dia tsotra ihany. Rehefa mpinamana dia tady diova tsy tokony hifanary izany mihitsy na mora na misarotra fa mifanohana foana ary indrindra mifampivavaka. Ary farany arak'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy dia tsarotsika raha manao soa foana amin'ny fiainantsika. Arak'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe reseho amin'ny soa ny ratsy. Dia mbola hivavaka tsika rakizy. Tsy mitsahatra midera sy misaotra ny anaranao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra
fa mbola nampianarinao indray tamin'ny teninao androany ny tokony anaovanay tsara mandrakariva fa na dia amin'izay manao ratsy anay azy dia tokony hanao sofony zahay tehirizo aty am-ponay izany soratra masazany Tompo ary iainanay amin'ny fiainanay andavanandro dia amin'ny anaranao Jesosy zokinay no anaovanay izany vavaka izany amen. Mbola verintsika farany raiky izy le tenin'Andriamanitra teo araka ny Romanina 12:20 andininy 1:20 manao hoe aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseho amin'ny soany ratsy dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen. Amaky sy hain'ny soratra masina isika riavana arak'izay hita ao amin'ny mpitsara 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 5. Mpitsara 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 5. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ilay anjelin'i Jehovah niakatra avy tany Gilgal ka nakany Bokima dia nanao hoe nitondra anareo niakatra avy tany Egipta aho ka nampiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo omena azy ka hoy izao tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo aho mandrakizay ko aza manao fanekena amin'ny tompony tany ianareo fa raha vao ny altarany kanefa tsy niaino feoka ianareo ko inona moa izao nataonareo izao ary hoy izao indray tsy handroaka azy eo anoloanareo aho fa ho tsilo eo amin'ny tehizanareo sy ho fandrika aminareo ny Andriamaniny ary noho ny teny izany teny izany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehovah dia nanandratra ny feon'ny vahoaka ka nitomany ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehovah. Asan'ny apôstôly 7 andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Asan'ny apôstôly 7 andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy nilaza hoe mpaminany no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalainareo tahakay. Izy no henoinareo amin'izany rehetra holazaina izy no henoinareo amin'izay rehetra holazainy aminareo. Ary izay rehetra tsy heno izany mpaminany izany dia haringana tsy eo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samuela sy izay nanarakaraka na iza ny teny dia nanambara izao andro izao ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo ary hoy izy tamin'ny Abrahama ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany mitay anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isam-batan'olona. Eo am-pitsanganana no makitsika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araky ny Jaona 7 raisitsika amin'ny andininy 1:30 ka hatsahatra amin'ny andininy 9:30. Jaona 7 raisina amin'ny andininy 1:30 ka hatsahatra amin'ny andininy 9:30. Izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra ary izay avy any amin'ny tany dia avy amin'ny tany ka ny momba ny ety an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra koa izay hitany sy reny no ambarany ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra. Fa izay niran'Andriamanitra dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tia ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana
fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ivavaka isika rehetra riavana, ray zanaka fanahy masino, misaotra anao feno ny fonay, feno fanatonana anao zay amin'ity maraina ity, fanovoriana ao anatin'ny tempolinao ny zanakao, ivoky amin'ny alalan'ny teninao, tsy voaefa ny fisainana maha-olombelona ny anambara izany, fa ny fanahinao masina no aka ho atondraka ao amin'ity toerana ity, any am-pony ny zanakao tsirairay avy. Misaotra anao ankehitriny fa raha tonga teto zay ny antso anao, dia eo indrindra ny fanatrenao, ary raha nandre ny sitraponao masina matsiaro fa tsy tanteraka, indro anao avy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao namela eloka ho anay tsirairay avy, ka raha ivokiny amin'ny teninao zay, oka ny fananao masina Tompo no tena iteny androany, satria Andriamanitra miteny ny fanahy masina anavatsava ny vanitsoka sy ny taolana ne hatramin'ny nofo rehetra ny teninao androany, amin'ny alalan'ny mpanomponao zay hitondra ny teninao, dia ny fananao masina trany no angatahanay ray zanaka fanahy masino. Amen. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mpitsara toko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy, izay efa novakina tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Voaniditra ny tany Kanana ny zanak'Israely. Rehefa niditra ny tany Kanana izy dia nozaraina ny tany, samy naka ny anjara-taniny. Rehefa hiditra eo amin'io tany io ny zanak'Israely dia nanafatrafatra Jehovah Andriamanitra, fa rehefa tonga eo dia roana ny vahoaka izay mipetraka amin'io tany io ary ny sampy potehana, ravaina ny sampy. Eto anefa tsy zay ny zavatra nitranga, satria tsy nanaraka ny fanekena na tsy nitana ny fanekena zay nampanaovin' Jehovah azy sy nataon'i Jehovah taminy
ireto vahoaka ireto dia tonga Jehovahandriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely. Ambaran'ny soratra masina eto moa dia hoe niala avy tany Gilgala ilay anjelin Jehova ka nakany Bokim. Dia teo no nitenena n'ilay anjely tamin'ny ireto zanak'Israely ireto. Inona ny zavatra nambarany ity anjely ity? Reto moa anjely no misoratra eto, fa rehefa mijery an'ilay fomba fitenitsika dia Jehovahandriamanitra mihitsy no ilay anjely manatrika ny vahoaka eto. Andriamanitra nampahatsiahy fa efa nisy fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoaka. Satria tsy nanaraka ny fanekena io ny vahoaka dia io Andriamanitra tonga eo anatrehan'ny vahoaka indraika amin'ny teny hoe misy fanekena efa nataoko taminareo ka tsy narahanareo izany. Andriamanitra mampahatsiahy ny fanekena. Fa maninona moa no mampahatsiahivina? Mampahatsiahivina ny fanekena satria zany fanekena zany dia mitaky fankatoavana, mitaky fanatanterahana. Rehefa mamaky ny 2 isika dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ko aza manao fanekena amin'ny tompo-tany ianareo, faravao ny altarany, kanefa tsy niaino ny feoko ianareo. Koa inona moa izao ataonareo izao? Inona moa izao ataonareo izao? Fanontaniana, fampieritreretana, fanontaniana, fanomezantsiny, fanontaniana, fampahatsiahivana indray. Fa efa nisy fanekena natao fa saingy tsy narahany reto zanak'Israely ireto. Tsy nankatony teny Jehova izy ireo satria tsy noroahany ny mponina natao. Ary tsy vitany hoe tsy noroahany, tsy noravainy ny altaran-tsampiny, fa napetrany teo, niara nipetraka teo. Ary rehefa mamaky eo amin'ny toko voalohany tsika dia mahita fa ny fokony Manase, Efrema, Zebolona, Iasera, Naftaly samy tsy nanaraka izay fanekena nataon'i Jehova izay. Ary zany no mahatonga ny anjelin'i Jehova eto hoe mampahatsiahy hoe inona ny fanarahantsika, inona ny fanekena izay efa nambara taminareo. Fa midika inona tokoa moa ilay hoe roahana ny tompo-tany, ravaina ny sampiny. Dikany hoe fandroahana ny tompo-tany dia izao: ny olona izay efa vita fanekena tamin'Andriamanitra dia misaraka amin'ny jentilisa. Na dia tompony tany tao aza ireto olona ireto, mety afaka ny fandamina taminy ihany ny zanak'Israely, mety misy zavatra azo ny fanarahana ihany hoe andao izay mipetraka etsy amin'ny sisiny etsy fa ianareo no tena tompony tany omenanareo ny tany. Na dia azo natao azy zany, tsy zany ny fanarahana tamin'i Jehova. Fa ny fanekena izay natao tamin'i Jehova dia hoe roahana ny tompo-tany, misaraka tanteraka amin'ny jentilisa, tsy manaraka na tsy miraitsokombakomba amin'ny fomba ny jentilisa. Ary zany no anton'ilay hoe ravao avokoa ny toeran'ny sampiny rehetra. Tsy nataon'ny zanak'Israely anefa